Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo atao amin'ny ho avy Jesosy rehetra maneran-tany. Ijory vavolombelona momba ny amin'ny finoana izay nataon'i Jesosy tamiko teo amin'ny fiainako, ary izy tia tena zava-nisy ny ainako teo amin'ny fiainako. Ny tenin'Andriamanitra anorenako an'izany dia amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 izay mivaky toy izao: minoa an Jesosy Tompo dia ovonjena ianao sy ny ankohonanao. Eny ary tompoko, za nipetraka tamin'ny toerana iray quartier iray teto Antananarivo ahako. Dia io toerana io toerana misy olona maro samihafa zany nipetraka amin'io, fianakaviana maro samihafa. Dia mariko fa tsy nanofa trano zay tamin'io toerana io. Dia zay moa ny antony nipetrahanay hoe mba tsy manofo. Dia nefa le toerana hafahafa, toerana mampiferinayna zany hoe misy karazan-javatra be dia be maro samihafa, karazan'olona samihafa. Ka namiditra sy mivoaka amin'ile toerana ary dia tena miferinayna mihitsy san'andro, andro aman'alina. Ary efa mambolana maro zay mipetraka teo. Dia tonga ny fotoana, zay moa anatin'izany mivavaka foana, maraina, hariva. Dia rehefa tonga ny hariva mivavaka zay indray andro, dia niteny tamin'i Jesosy ary tena nandohalika mihitsy, mandohalika koa moa mivavaka. Dia niteny tamin'i Jesosy hoe: Tompo, mba esoa reto zay raha sitrakao, fa tena mafy mihitsy ny ainanay eto, tsy zakanay amin'ilay fiarahamonina. Dia nandeha ny andro, nandeha ny fotoana, dia teny any ao anatin'izany zay mbola mivavaka foana, maraina hariva. Dia nisy fotoana kivikivy ihany, nefa na izany ary mitsangana foana mivavaka, tohizana foana mivavaka. Dia indray andro tampoka tonga ny mpanompon'Andriamanitra dia nampiteny anay hoe hamonjy fotoam-bavaka tamin'ity ho avy Jesosy ity. Dia nanaiky zay no hivavaka, kanefa tao anatin'izany dia netiko hambavaka koa ilay izy. Kay taorianan'izay niraisiny mihitsy zay, ary tena batain'ny tompo mihitsy zay niala teo. Ary tena mariko tsara fa hoe ao anatin'ny alohan'ny fahavaratra zay, efa ely ty fijoroana vavolombelona ity, fa tena tsy hamelan'ny tompo raha tsy tena hoe navoakako teto ilay izy. Hoe esory zay tsy ho tratra amin'ny fahavaratra eto eo amin'ile toerana, satria le trano amin'ny sisin-drindrina tsara le trano, fa le sisin-drindrina mitete-be, tsy azo iainana mihitsy ao an-trano raha vao tambe ny orana. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena tafala tao zay. Ka zay no itenenako aminareo hoe rehefa mivavaka dia mivavaka tena ao am-po mihitsy rehefa mivavaka miantso an'Andriamanitra, ary tena matoky an'Andriamanitra, fa tena misy eo Andriamanitra io, ary velona eo Andriamanitra io. Ary zany no tena ijoroako amin'izao ho avy Jesosy zao fa tena hitako fa tena misy Andriamanitra velona eto. Kanefa na izany ary mila maharitra ny amin'ny fiandrasana amin'ny Valim-Bavaka, satria za koa anisan'ny tsy naharitra an'izany, kanefa tonga tamiko ihany, meno ny tompo ahy ihany, na dia ao anatin'ny ady ary nisaotra an'Andriamanitra lehibe indrindra. Voninahitra ho amin'ny tompo rery ihany. Amen.